Vaovao any amin'ny faritra izay hatrany dia sariny centre de surveillance de pêche atao amin'ny faritra arovana Ankivonjy Andasibe nosy be Elvila ireo mpangalatra concombre de mer sarina niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovana isan-karazany fampiasa amin'izany fanadina. Dingadingana na concombre de mer miisa 420 sy fitaovana toy ny bouteille miisa 6, palma miisa 4, masque 4, fusil 2 ary motera 15 chevaux Yamaha iray niaraka tamin'ireo mpangalatra no sarina tao amin'ny faritra rovana Ankivonjy Andasibe ao Nosy Elville. Fiaramiasany fokon'olona sy ny WCS eny antoerana no nahafahan'ny CSP na ny centre de surveillance de pêche nametraka ny paikady ny samborana azy ireo. Ya, araka ny dinabe izay mifehy any Nosy Be dia tsy azo atao ny manarato amin'ny alina sy ny mampiasa ny gavana na ny fampiasana an'ireny lampe de poche be ireny mazava be entina angalana laoko amin'ny alina dia izahay zany eto manamafy fa tsy tsitsy raha mahatratra an'ireny fandikan-dalàna rehetra ireny na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina satria tena manimba ny harem-pirenena izy ireny. Raha tsy ahivina voararan'ny lalàna ny fangalana dingadingana amin'ireo fitaovana ireo, indrindra amin'ny faritra arovana. Ialana amin'ny gaboraraka sy ialany tamingana amin'ny dingadingana. Nisy araka izany ny fepetrany raisina mahakasika ireo fitaovana ireo sy ireo olona tratra niaraka taminy. Zavatra tratra ireo zany aloha dia efa tsy maintsy giazana dia avy eo ny fepetra raisina amin'ireo zany ny arato zany hodorana dia ny bouteille mbola miandry ny anaovana anazy manaraka miandry ny toromarika. Miezaka miaro sy mikojakoja ireo faritra arovana sy azandrano ny fokon'olona eny fotony sy ny sampandraraha voakasika izany. Manahy izy ireo sao misy ny tsindry sy baiko avy any ambony ka averina amin'ny tompony ireo fitaovana ireo.